mbola mamerina ny fiarabanantsika tsirairay avy manaraka ny fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Mbola toizantsika ilay fizarana. Tamin'ny herintsika nanambara n'ilay tao amin'ny asan'ny apôstôly ilay Petera rehefa le nitory dia hoy izy hoe mibebay ianareo mba hamonona ny fahotanareo ary mba hanarahan'Andriamanitra n'ilay Kristy dia Jesosy Kristy ilay tsy maintsy niraisina mandra-pahatanterahana ny zavatra rehetrarehetra dia hiverina indray izy. Dia mbola tenenantsika andrany ao anatin'ity miomana eo amin'Andriamanitra aty hoe aza variana amin'izao fiainana izao fa mandalo izao rehetrarehetra izao fa Jesosy hiverina eny amin'ny laon'ny lanitra eritreretana. Tsy laingy zany, tsy nofinofo zany, tsy fitaka zany fa zavatra marina zany ary tena tia nazarena antsika. Zanaky ny fahamarinana anaraka an'izao teny izao ary zay tena hoe mangetaheta dia ho afaka hetaheta. Toizantsika ary ny amin'ilay hoe fiverenan'i Jesosy. Ndao rentsika ny Tesalonianina voalohany toko fahaefatra. Tesalonianina voalohany toko fahaefatra andininy fahatelo ambin'ny folo. Soramandry eo ambony dia ahitantsika hoe ny avian'i Kristy sy ny toetry ny kristianina izay mody mandry. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay mody mandry mba tsy hahalailovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nody mandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavon'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nody mandry tsy akory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany. Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana rahalahy dia tsy misy tokony hosoratako aminareo satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny Tompo. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fa izay dia anjo azy tampoka ny fandringanana toy ny fahararian'ny vehivavy raha miteraka ka tsy afa-mandositra mihitsy izy. Fa ianareo rahalahy tsy ao amin'ny maizina mba hahatratra anareo toy ny mpangalatra zany andro zany. Amen. Atrantsika hatreo. Mazava be io teny io. Mazava be io teny io manambara ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Na ino ianao na tsy ino, na ino aho na tsy ino, famarinana ity tenin'Andriamanitra ity. Anjarantsika no mizaka ny vokany avy eo raha tsy nanaiky an'izao fampilazana izao tsika, raha tsy nanaiky an'izao fampiomanana izao tsika, raha tsy nanaiky an'izao fampitandremana izao tsika, dia anjarantsika no mizaka an'izay zavatra mitranga fa efa ambarantsika amin'ny famarinana amin'ity teny ity. Nambarako tamin'ny teo aloha hoe donc jerentsika ihany aloha le any amin'ny asan'ny apôstôly dia Jesosy le niakatra ho any an-danitra. Asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahafolo. Asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahafolo dia izao no voasoratra. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilany ny akanjo fotsy izay nanao hoe ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Nahoana no variana mijery lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia ahoana mbola hiverina indray iny tahaka ny nahitanareo azy niakatra. Ny andrasako eto dia ny fiverenan'i Jesosy. Ireo zao zavatra iainako zao, iainako amin'ny finoana ary iainako amin'ny fatahorana an'Andriamanitra ary tena hoe tena miaino ny tenin'Andriamanitra mandrakariva ary fanantenana velona atao anatiko zany hoe Jesosy zany ho avy eny amin'ny rahony lanitra. Tsisy nandresan'ny fahafatesana afa-tsy Jesosy ary tsisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy Jesosy, tsisy mpamonjy afa-tsy Jesosy. Ny mpino, ny zanak'Andriamanitra, ny kristianina no sambatra indrindra eto amin'ity tany ity. Ny
mpino ny kristianina zanak'andriamanitra ny sambarandrindra eto amin'ity tany ity tsy misy mpamonjy afa-tsy Jesosy Kristy, tsy misy lalana tsy fahamarinana ary fiainana afa-tsy Jesosy Kristy, tsy misy anafaka anao mifahatezeran'andriamanitra ny fijaliana mandrakizay, ny fitsarana sy fanamelohana mandrakizay afa-tsy tsy Jesosy Kristy irery ihany. Zao ny zavatra hitranga ary Jesosy ho avy eny amin'ny raon'lanitra. Zao ny voasoratra hoy izy Paoly hoe ianareo misy modimandry eo aminareo dia sao nareo malahelo fa tiako ampahafantarinareo ny fandaminana ny rafitra napetrak'Andriamanitra ny amin'ny fiverenan'i Jesosy io. Rehefa ho avy eny amin'ny raon'lanitra Jesosy zasy anao izay velona manana an Jesosy, mitoetra amin'ny finoana, mitoetra amin'ny fahamarinana, mitoetra amin'ny fahamasinana, dia hiara-hiakatra amin'ny Jesosy eny amin'ny raon'lanitra tsika. Fa zao talohako zasy anao nino an Jesosy, nisy koa ireo nino an Jesosy talohanao, misy koa ireo mpino, misy koa ireo zanak'Andriamanitra fa nodimandry izy ireo, maty izy ireo ary ao pasana. Fa izao ny zavatra hitranga rehefa andeha jereo kelingely eo amin'ny 5:10 hoe fa izao ny lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra ozy izy mandra-piavon'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry akory, tsy hialoha izay efa nodimandry akory. Fa zao ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra, le fomba fizotra n'le fiverenan'i Jesosy zany no zaraiko kely amintsika eto hoe Jesosy hidina avy any an-danitra, ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra. Fiantsoana, feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra. Zany hoe midiny Jesosy mandeha ireo zavatra telo ireo, fiantsoana, feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra. Dia ahoana rehefa maheno an'izay fiantsoana, feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra zay, ny mpino tsangana ho azy ny maty, mitsangana jerevo tsara eo amin'ny eo andiny farany izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Fahasambarana ane zany, fiadanana ane zany, fifaliana ane zany, zay ny tena hoe sarobidy amin'ity fananana an Jesosy ity, satria manana fiainana mandrakizay ianao, tsy ho maty intsony ianao. Fahafatesana ho anao dia lalana fotsiny diranao fiainana mandrakizay. Ho Paoly hoe fahafatesana ao nazoko tompony. Dia zay maty ao amin'ny Jesosy zany, na ny vonoana martiry io, na maty ho azy tsotra zao io, na nohan'ny biby io, na maty tany an-dranomasina io, ny Tompo foana manangana an'io amin'ny fomba anaovany azy. Dia hozy izy hoe ny maty ao amin'ny Tompo, ny maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Alefisarentsaina zany le tantara, mitsoka misy ny fiantsoana, feona arkanjely, trompetran'Andriamanitra, dia Jesosy fa midina eny amin'ny raon'lanitra, mitsangana daholo ny maty ao amin'ny Jesosy. Misokatra zany io fazana io dia mitsangana ny maty ao amin'ny Jesosy. Izy mitsangana iny miakatra ho any an-danitra, miakatra eny amin'ny raon'lanitra zany izy, miakatra eny amin'ny raon'lanitra izy, ary efa nofo vaovao izy, efa corps izy amin'ny teny frantsay, efa corps incorruptible, zany hoe tena tsy lo intsony, tena tsy potika intsony, fa tena vaovao, efa mitafy an'le tsy fahalovana. Any amin'ny Korintianina voalohany 5:10 angatahako vakinao manambara hoe ty teny ty tsy maintsy ho faty ny olo, fa avy eo rehefa avy eo iny fafy amin'ny fahalovana, avy eo iny mitsangana amin'ny voninahitra, mitsangana ho endrika vaovao, olona vaovao. Dia sahala amin'ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty, rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia tena vaovao ary namaky ny rindrina fotsiny izy tsy araka nofo sakatsika zao ntsony zany, fa efa nofo vaovao. Dia mitsangana ireo miakatra eny amin'ny raon'lanitra. Rehefa vitsy zay manarakaraka zay eo eo dia ahoana rehefa afaka zany dia isika zay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy eny amin'ny raon'lanitra hitsenan'ny Tompo. Zany hoe tafiakatra ny maty tao amin'ny Tompo eny amin'ny raon'lanitra, dia itsika zay velona za zao ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fahamasinana nandray an Jesosy ary novonjeny noho ny fahasoavany. Raha tonga Jesosy zao miresakitsika zao tsika dia tsy vity ty toriteny ity, fa avy hatrany dia miakatra miova endrika indray mpimaso. Ao amin'ny asany ao amin'ny Korintianina voalohany 5:10 tsika dia mety an'izay hoe hovaina indray mpimaso. Akimisy kely masonao dia ampahirato, ohatr'izay dia tafahova. Magaky io Tompo io, mahery io Tompo io. Zao tontolo zao sy ny siansa ara mahay manova zavatra aingana ary tena hoe mandeha aingana be mihitsy ny teknôlôjia. Mahay av'Andriamanitra hoe indray mpimaso ianao dia tafahova. Izany ny zavatra misy. Dia zaho sy anao izay nino an Jesosy nybebaka indray ary mbola mitoetra ao amin'izany. Misy matsiny tsy mitoetra,
misy lasalasa miverina mijangajanga, verina manompo sampy, misy lasa ny filazantsara ny fananakarena, filazantsara ny kibo, resaka fampisaviana, resaka mirakla zay tsy avy amin'ny tompo, resaka fivavahana fa tsy ao am' Jesosy tsony, tena hoe nyembotra raha tsy nibebaka izy ary tsy mitoetra am' Jesosy izy fa lasa any am'izany, tsy miova endrika izy, tsy miova izy ary tsy ara-iakana Jesosy any am'raha lanitra izy, fa itsika zay velona ka mbola mitoetra amin'ny finoana, mitoetra amin'ny fahadiovam-po, mitoetra amin'ny tahotra an'Andriamanitra, mitoetra amin'ny fahamasinana, mitomba amin'ny fahamasinana, izany no iara-iakatra eny am'raha lanitra. Dia ahoana miakatra ny maty eo amin'ny tompo, mitsanga miova indray mpimasotsika, dia rehefa miova indray mpimasotsika dia ahoana rehefa avy eo tsika zay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy eny amin'ny rahona hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny tompo mandrakarivotsika ry havana malalo, fifaliana ane zany, firavoravona ane zany, fifaliana firavoravona tena hoe tetrika sy ravo e mipino zany, satria manana fanantenana hoe za ndray de tsy ho fahateto, za ndray de tsy ho levineto, za ndray de tsy ho potiketo, satria za tiany Jesosy ary izy efa nanomana fitoerana ho ary vetivety foana de ho avy izy aka hitsena eny am'raha lanitra. Zany ny zavatra isy hitsena an Jesosy eny am'raha lanitra tsika. Movevonina ianao, movevonina ianao, rahalahy sy anabavy, ray aman-dreny, zoko zandry, ry olona zay manaraka an'izao teny zao, na pino ianao na tsy pino, na kristianina ianao na tsy kristianina, na izy ianao manaraka an'izao, ty ihany ny fahamarinana, vonina ve ianao raha ho avy eny am'raha lanitra Jesosy, fa hiary hitsena an Jesosy eny am'raha lanitra tsika ozy izy. Anisan'ny mponon'Andriamanitra ve ianao, anisan'ny mponony lanitra ve ianao, anisan'ny zandrin'i Jesosy ve ianao, fa zay ny zavatra misy eto hoe hiara-iakatra tsika dia hiara hitsena an Jesosy eny am'raha lanitra. Dia ahoana ny toyany, tsy hoe hiara-hidina eto dia anjaka eto Jesosy, fa sitomontsika miaraka aminy ho any amin'izay toerany no isy atsika. Fanantenana lehibe zany, tsy ho vidy mbola mankareny zany, tsy ho vidy fahaizana sy ny fahalalana zany, fa ny finoanan Jesosy, ny finoanan Jesosy no azonan'izany. Dia tena hoe hiaraka aminy eny am'raha lanitra mandrakarivotsika. Alay fisara etsaina ane zany, ianao zany eo am-perinasa eo ianao manao ny asanao, raha nanana an Jesosy ianao dia manjavona ho azy, tsy hita ho azy ianao fa lasa miakatra. Ianao raha mitondra fiara eny am-pamiliana eny ianao, manana an Jesosy ianao, tsy hita ho azy eny ambonin'ny fiara ianao. Raha mpanamory fiaramanidina ny asanao, eny ampanamorina fiaramanidina eny amin'ny habakabaka eny ianao, miova indray mpimaso, lasa ianao miala ao amin'ny fiaramanidina io zay tsy manana an Jesosy, ho taraiky ao. Ianao raha ohatra ka dokotera mpandidy, ao mpandidina ny marary ianao, maheno ny feon'ny fiantsona sy ny arkanjely sy ny trom-penatran'Andriamanitra, miova indray mpimaso ianao, tafiakatra miaraka iny am'raha lanitra. Raha ohatra ianao tena hoe zay le hoe voalaza koa any amin'ny filazantsara any ozy Jesosy hoe am'izany fotoana zany isy roa eo am-pandrindra, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Tena mampatahotra ane zany, raha vao tavela eo anao dia hiara-ny fijaliana, hiara-ny fanenjehana, hiara-ny fahoriana, ary tsy maintsy anaiky an'ilay bibidia, tsy maintsy anaiky an'ilay marika 920 zay vao afaka hivelona, zay vao afaka hividy, zay vao afaka hetsika. Fa raha tsy manaiky an'iny ianao dia ho maty martyr. Raha manaiky an'iny anefa ianao dia tsy ho voavonjy tsony ianao fa any amin'ny fijaliana mandrakizay. Dia isy roa koa izy any an-tsaha mitoto vary, ndray ho raisina, ndray avela. Zany hoe isy fisarahana eto amin'ity androany, amin'ity fiverenan Jesosy ity. Move efa azonao antoka fa hiara-iakatra aminao eny amin'ny Jesosy ianao. Move efa azonao antoka fa voavonjy ianao. Move azonao antoka fa hiakatra ianao raha avy eny am'raha lanitra Jesosy. Fa so tena hanenina ianao raha mandahan zao famonjeny zao, so dia hanenina ianao raha mandahan zao antsony Jesosy zao. Fa tsy hevitra intsony raha vao tsy vonina ianao ary ho avy eny am'raha lanitra Jesosy dia hanenina ianao, hatahotra ianao, alahelo ianao, hitomany ianao ary tena ho fadiran'ovana ianao, kanefa tsisy azo atao tsony, efa tapitra ny fotoana ny famandrapo. Tsarovy Noa rehefa nasain'Andriamanitra nanao ny samby fiara, dia nanao ny samby fiara Noa efa tany ho any amin'ny 500 taona tany ny fotoana nalany nanaovana ny samby fiara io, ary dia neverin'ny olona fa fahadalana ary tsy mety misy fahavoazany Noa, satria any amin'ny tany afovoatany izy no manao ny samby fiara. Kanefa Andriamanitra nanolo-tsaina azy ary nibaiko azy, niteny azy hanao ny samby fiara io, dia nanao an'izay samby fiara zay Noa. Ary tsisy marina teto ambony tany afa-tsy Noa, nandeha tamin'ny fahamarinana izy. Dia ny olona nijery azy ngamba dia hoe adaly ty olona ity, mitenditeny foana ty olona ity. Kanefa izy nalala an'le feon'Andriamanitra ary nandeha tamin'ny fahamarinana, nanamboatra n'io samby fiara io.
dia rehefa vita ny samby fiara nasainy niditra ny olona fa ny olona tsy ny raharaha, ny olona mbola ny faly, mbola ny fety, mbola ny sakafo, mbola nanao trano, mbola nanorona, mbola nanambady, mbola napakabady, mbola nampanambady ny zanany fa tsy ny raharahany ansony Noa. Motsy zany hoe ny zavatra misy amin'izao fotoana, ny olona variana miasa, variana mitady, variana manorona trano, variana mangoro-karena, variana mikorana sy miliba, manao fafinaretany nofo. Ary rehefa tenenina hoe ho avy Jesosy dia hitreretina fa adaly ianao mitory an'izany, dia lazaina fa misy favoaza ianao mitory an'izany, dia lazaina fa manonofo ianao miteny an'izany, dia lazaina fa tsy ampisaina ianao miteny an'izany. Ary mety izany no lazainao amin'izao mitory izao tahaka ny tenenin'olona ny Noa fa zay ny famarinana ary zay ny finoko, zay ny voasoratra ato. Tiako zaraina aminao niza manaraka an'izao fandarana izao, na mpiara-monina ianao, na mpiara-miasa ianao, na havana ianao, na iza ianao, dia izay ny zavatra marina hoe ho avy eny amin'irao lanitra Jesosy. Niditra tao amin'ny samby fiara Noa, valo mianaka, ny ambiny rehetrarehetra teto tany tsisy nanaiky, dia nampidirina ny biby tsiroro. Ary aveo Andriamanitra nanidy an'io samby fiara io, tonga amin'izay ny rano avy any an-danitra sy ny rano tetỳ tany nakatra nanafitra namotika. Tahaka an'izay lazainy eo amin'ny Luka 7:20 hoe fiverenan'ny tompo koa dia tahaka an'izany amin'ny andro ordinaire, zany hoe andavanandro ohatran'ny ainantsika ohatr'izao. Mety hoe latsinainy io, mety talata io na alarobia io, zay fotoana mety any am-piasana ianao, mety any an-trano ianao, mety eo am-pandrahoana hanina ianao, fa amin'ny fotoana tsotra mihitsy zany io mety any am-pivavahana koa ianao no hiveriny Jesosy. Ary tsy apozinao io fa androany mila miomana ianao, tsy apozinao le izy fa tafomana ianao raha nanaiky an' Jesosy, fa mety koa tsy apozina le izy fa ny olona tsy niomana. Dia tahaka an'izany mila miomana tsika. Tahaka izany Lota ihany koa, rehefa hoe tena faharatsiana tao Sodoma sy Gomora dia nasain'Andriamanitra ny endahana tao Lota, fa Lota mbola tamana tao ihany ary mbola niraitsy kombakomba tamin'ny ratsy tao, fa tsy maintsy niesory ny Lota ary ny anjely mihitsy no sitona azy sy ny zanany roa vaviny sy ny vadiny niala tao, ny ambiny, ny vinatony tsy ny raharaha, ny olona teo tsy ny raharaha, fa mbola variana hoe mamy ny fiainana eto tany, mahafinaritra ny fahafarareta, mahafinaritra ny zoma mahafinaritra, mahafinaritra ny fetifety, mahafinaritra ny fisotroana, mahafinaritra ny milalao vola, mahafinaritra ny mahazo vola, mahafinaritra ny sakafo, mahafinaritra ny fidoroana sy ny fisotroana, mahafinaritra ny filany nofo maro isan-karazany, fa tsy ny raharahany le famonjena. Dia tena ny sotomina tao Sodoma sy Gomora i Lota, ny vadiny moa ny erika lasa sira aveo satria tsy nafoy ny zavatra eto tany, fa mila mafoy tanteraka ny zavatra eto tany mba hahazoana famonjena. Dia nafoy ny sotomina tao Sodoma sy Gomora Lota sy ny zanany sy ny vadiny, dia nilasaka ny solofara sy ny afo aveo. Tahaka izany koa ry havana malala, esorina aloha ny fiangonana, esorina aloha ny mpino, esorina aloha ny zanak'Andriamanitra, zay vao avy ny fandringanana, ho avy ny fijaliana, ho avy ny faharatsiana. Izao tany izao lazaiko amintsika fa tsy hetsara mahitsika eto amin'ny firenentsika meratsy eritreretintsika fa mety hoe tsara satria miova ny fitondrana, miova ny mpitantana, miova zao rehetra zao, nefa zay nanantenan'izany ary zay mietrrehetra zany mbola mahita ao anatin'ny faharatsiana foana. Fa tena meratsy zao fiainana zao ary tsy hetsara zao, fa raha zany teo amin'ny toeranao, raha zany eo aminao, dia ny lanitra no maniko, ny fiainako mandrakizay no maniko, ny amin'ny fiverenan'i Jesosy no maniko, fa zay mino an' Jesosy no azo ny fiainana mandrakizay. Tsy manavaka io na iza ianao, na iza ianao, tsy manavaka io. Fa zay le lazainy teto hoe ho avy takampangalatra io fotoana io, ary raha misy miteny hoe miadana sy mandro fa izay dia anjoa azy tampoka ny fandringanana, anjoa azy tampoka ny fandringanana, toy ny fararian'ny vehivavy raha miteraka ka tsy afa-mandositra mihitsy izy. So dia mietreritsika milamina be eto tany, tena hoe miadana, tena hoe ao anatin'ny confort, tena hoe ao anatin'ny teknôlôjia, tena hoe mahita ny zavatra rehetra mamseho eto amin'izao tontolo izao, tsy hisy tsony ny ahoana moa zany fitokanana sy hoe tsy voailika, fa tena hoe mifandray daholo ary moramora be ny fifandraisana, moramora be ny fifamovoizana, efa fandaminana io ary efa programa io ary le ratsy efa mpandamina an'izay rehetrarehetra zay. Fa tena tiana lazaina amintsika ry havana malala, molo ito izao resaka fiverenan' Jesosy zao fa zay koa ny zavatra rehetranga zany hoe maty eo amin'ny tompo nitsangana aloha, dia aveo tsika zay velona ka mola mitoetra iovy indray mpimaso dia hiara-hiakatra amin'i Jesosy, hitsena azy eny amin'irao lanitra dia hiara-hiakatra aminy any. Fa mbola isy indray zavatra lehibe da be, mbola hitranga eto, mbola anjaka eto lay lehilahinota, anjaka eto lay antikristy mandritry ny fitotoana, dia tena hoe fijaliana ny eto. Fa aveo Jesosy hiverina indray hiaraka amin'ny fiangonana dia anjaka eto
4 zany mbola ho resantsika indray amin'ny aoriana fa tsy diako kely fotsiny fa zay ny zavatra misy ary fanamasina ny hikasika anao fa tianao Jesosy raha tsy mandray an Jesosy ianao raha tsy nibebaka ianao raha tsy manaiky an'izay antsony zay ianao raha tsy tafiomana ianao tena Andriamanitra tsy azo vazivaziana zay nafafon'ny olona notsinjaina Andriamanitra tsy azo vazivaziana ary Andriamanitra tsy azo anafenana fa ny fonony jerena so mieritreritra ianao manana anjara toeranao amin'ny fiangonana so mieritreritra ianao navita didy amanandraiky so mieritreritra ianao nandovola so mieritreritra ianao fa manana maizy azy ianao amin'ny toerana zay hivavahanao fa tsy zany zava-dehibe fa ny fonao madio ny fonao marina fonao masina fonao miala fahotana zany ny zava-dehibe azonao hiditra ny fanjakany lanitra ka dia miomana ianao dia mbola misy ny tombonandro fa tianao Jesosy amen